Ya, araka nambara teo raisitsika amin'ity alina ity vahiny atao fandarina mahery ny avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja volleyball amin'ny alalan'ny filohany Ramatoa Randrian'ny Lana Clarisse. Miarabanao Ramatoa filoha. Miarabanao namana Mbolatina, miaraba ihany koa namana Nono, ary miaraba ireo mpankafity fandarana mahery ity dia mbola manolotra amin'ny fiarabana ihany koa ireo mpilalao ny taranja volleyball sy ireo tompona andraikitra isatsokadina. Fanontaniana voalohany Ramatoa filoha, andray lalao resam-pirenena i Madagasikara eo amin'ity taranja ity, azonao hazavaina ve aloha hoe inona ilay faninanana izay ho atao eto amintsika? Ilay faninanana atao eto amintsika moa izany dia ny fiadiana ny tompon-dakana Afrika ho an'ireo ekipa izay tompon-daka eraky ny continent africain zany miisa 20 ireo tahaka ireo, ary misokajy vehivavy zany no raisitsika izay manomboka eto Antananarivo ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena amin'ny 4 aprily ka miafara amin'ny 14 aprily zao. Manana solotena roa Madagasikara amin'ny fifaninanana io? Eny to. Cité photo zany sy VBCD. Nisy fotoana andresana hoe mbola tsy raiky hoe misy ay zany teo hoe ho raisitsika marina ve izy ity resaka arabola moa zany hoe olana mipetraka tamin'izay aiza ho aiza amin'izao fotoana izao efa hoe raikitra ve zany izy ity amin'izao? Iteny ny lalao aloha dia raikitra atao amin'ny fotoana efa niteneniko, fa ny resaka arabola zany zao no mbola somary mila manao ezaka kely, tsy ataoko hoe izay rery ihany no manao ezaka fa isika rehetrarehetra zany no tokony hanao ezaka satria voninahitra amin'ny Madagasikara zany no arovantsika. Ity faninanana ity araka ny fantatra ihany koa dia faninanana izay ny confédération africaine no tena tompony kanefa ny Madagasikara ny mandray azy. Inona zany ny anjaran'ireo anatin'ilay izy, inona ny anjaran'ny fédération malagasy ny taranja volleyball? Ny anjaran'ny confédération africaine de volleyball moa zany dia izy no ataoko hoe mandrindra eo amin'ny lafiny teknika zany, fa ny fédération malagasy ny volleyball indray kosa no misahana ny fandaminana rehetra zany hoe ny ametrahana ireo délégation, ny fitaterana, sakafony, ny kojakoja rehetra madinidinika zany hoe ny organisation générale zany. Izay zany le hoe mbola tsy tomombana tsara loatra amin'izao raha ny filazan'ny présidente teo le resaka fikarakarana resaka ankoatran'ny resaka teknika. Raha fitinana zany iza hoaiza zany tsika izao mifandraisana an'ilay lalao. Raha eo amin'ny organisation en général zany dia efa milamina daholo ny rehetrarehetra, ny trano ipetrahany sy ny zavatra zay ny fiara izay tokony hitatitra sy ny rehetrarehetra, fa eo amin'ilay resaka arabola zany mbola enjakenjana amin'izao fotoana izao. Eny fa na dia efa nanampy ary ny ministera izay isorana ministra Botrala Gérard, nanampy anay fédération, ao ihany koa Andriamatoa Ajo Andrianarivelo sy ireo orinasa izay efa nanome fanampiana anay. Kanefa na izany zany ary dia mbola misy vola eo amin'ny 60 millions d'ariary eo zany izay hitadiavinay. Ny antony izay hoe tsy fampiana izay zany dia betsaka ireo charge zany izay tokony ho raisin'ny fédération zany, ao ny ohatra hoe fividanana billet d'avion zany ho an'ireo membre ao amin'ny confédération africaine izay miisa 7. Zany hoe zay zany ho raisin'ny fédération antanana, ao ihany koa ny toerana ivatanany, ny sakafony, ny fiara tsy maintsy etoanay amin'ny fivezivezeny eto an-toerana. Ankoatr'izay mbola misy ihany koa zany ireo vola $50 omenany arbitre sy ny membre ny KVB, $50 par jour par personne. Zany hoe raha manao kadikady tsotsotra zany tsika dia enjakenjana ihany le vola tadiavina, kanefa misy mananteny zay fa anampy anay ny filohany teteza mita, anampy anay koa ireo manam-pahefana rehetrarehetra izay hiaro ny voninahitry Madagasikara satria tsy an'ny fédération ihany izy ity fa ho antsika rehetra malagasy. Mikasika ny angamba tonga dia tiako anontaniana indray présidente mikasika an'ireto ekipa anankiroa ny VBCD sy ny Cité photo, ianao fantatra fa anisan'ny manaraka akaiky foana ny fanomanana ekipa malagasy mandray anjara amin'ny fifaninana resam-pirenena, aiza ho aiza izy ireo amin'izao fotoana izao?
efa nanomana atriny ela zany ny ekipa ny Cité Photo sy ny VBCD raha amin'ity resaka hoe fiadinany amboara Afrika zay atao eto amintsika reto fa ny zavatra tiako atsipy fotsiny zany ho atsika rehetrarehetra hoe ny ireo ekipa reo zany reo ekipa zay andray anjara reo mpandray anjara reo dia manambatana lava dia lava sady vaventy ka ny tiako mbola averina ary ho amafisiko ho any rehetrarehetra zany fa ny taranja volleyball dia raha ohatra tsika manana heritreritra hoe ny ampiditra ny zanatsika zany amin'ny resaka hoe amin'ny ekipe nationale ohatra dia mila olona lava ary zay zavatra zay zany efa niteneniko tamin'ny mpanazatra zany na amin'ny Cité Photo zany na mpanazatra VBCD zao mila ankizy lavitsika fa raha ohatra hoe ankizy fohy no apetraksika ambony terrain dia verivery any tsika raha mijeren'ireo lisitra mpandray anjara reo zao raha mato filoha izany tompon-daka farany dia zao izany toeran'ny Madagasikara tamin'ny heritaona satria efa nandray anjara tamin'ny faninanana io tsika ny araky ny teneniko teo zao misy roapolo zany ny ekipa ndray anjara kanefa reo ekipa roapolo reo avy amin'ny firenena 12 misy zany ohatra raha isika hoe Kenya zao manana ekipa telo izy ato Kenyan Pipeline, Nairobi Water, Kenya Presence. Ny antony dia tsotra Cameroun koa ny antony dia tsotra qualifié d'office aloha zany ny ekipa zay tompon-daka tamin'ny heritaona zany hoe Kenya Presence zany no tompon-daka tamin'ny heritaona ny voalohany dia ny faharoa dia ny fahatelo dia ny Confédération africaine koa zany dia mametraka daty zany izy zay tokony isoratana anarana hoe zay participer andray anjara amin'ny io lalao io karadily zay daty zay dia afaka misy ekipa hafa zany afaka misoratra anarana zay mahatonga hoe Algérie ohatra dia manana ekipa telo dia Cameroun koa ekipa telo oui hoe ny toeran'ny Madagasikara tamin'ny andiany farany nahazo larina ny tana lara fahadinitsika tamin'ny alalan'ny Cité Photo mitoy ihany ny fanadihadiantsika amin'ny ty ariva ity anisan'ny tafiditra anatin'ny politika ny fédération na ny hoe fidirana antsihatra haninivon'ireo sekoly amin'ny taranja volleyball misy fanana raisam-pirenena atao hoe mandritra ny fotoana lavalava teto Madagasikara misy ifandraisany amin'ny resaka amin'ny ove zany zay hoany amin'ny ankizy mpianatra zay amin'ity fanana n'ity sa hoe na hoe mety zavatra karakarainareo ve miaraka amin'ny ankizy any an-tsekoly na hoe zay vao mianatra miditra amin'ity taranja volleyball ity raha antsika malala fa ny ao anatin'ny drafitrasan'ny fédération zany zay iarahana amin'ny fédération internationale ny taranja volleyball dia fametrahana ny volley any an-tsekoly na ataoko hoe cool volley enonareo na hitanareo omenombeny angamba zay nanomboka tamin'ny heritaona fa efa niezaka ny zara matériel zay zany hoe ny zara baolina filet agenda ho an'ny mpianatra fa alohan'ny zarana izay dia misy ihany koa zany fampiofanana ho an'ireo mpampianatra fanatanjahantena zay efa nataonay tamin'ny heritaona satria zay hay matsapa fa raha ny mpampianatra ny fanatanjahantena no tsy mafy ny taranja volleyball sarotra ho atsika ihany zany hoe aizan'ny ankizy raha toaka tsy manantraikefa tsy afaka mampitra n'le fahaizana ny taranja volleyball le mpampianatra satria ny volley moa zany raha malala fa betsaka ny zavatra ianarana anatin'ny volley mianatra ny passe ianao ohatra mianatra ny service attaque contre défense be da be ny zavatra ampianarinao dia ny matériel moa zany efa nizaraina amin'ireo sekoly zay nandefa mpampianatra niofina tamin'ny volana jolay tamin'ny taona lasa dia toy an'izay ezaka ataona izay dia manasa ireo mpianatra zay te hijeren'io lalao zay karakaraintsika ao amin'ny
palais des sports io a manasa ireo mpianatra zay a hijery hiditra maimaim-poana fa kosa hoe hitondra ny carte d'identité scolaire rehetra zay mpianatra rehetra latsaky ny 5 taona zay indrindra koa mantsy nitsika mitraky fanontaniana hoe efa nisy any zay hoe taranjana indray fiadina tompon-takany Afrika zay teto amintsika ao nahasarika olona tena nahasarika mba tsy tenenako ny baolina lavalava ao koa nefa zao zay tena hoe tsisy tena hoe tsy mipijery dia hipijery eto tiako tenena misy ve ny fanentanana manokana ankoatran'ireo mpianatra ireo zany sa hoe misy ny hetsika manokana ao ataonareo mba ahasarika an'ireo mpijery eo satria fantatra fa dia betsaka ihany koa tia taranja ity eto amintsika toizaka ihany koa fanontaniana hoe aiza ho aiza ny vidim-pidirana mety hoe eritreretan'ny olona hoe an'ilay faninanana hoe tokony hoe ho zaka ve sa satria efa lalao iraisam-pirenena ohatran'io manko ndraindray ohatrany somary miakatra kely izay ilay vidim-pidirana tsara marihana aloha fa io lalao fiadinan'ny tompon-daka eto Afrika io dia voalohany vo isy eto Madagasikara ka zay dia efa zava-dehibe zay ho atsika rehetrarehetra hoe hijery an'io lalao io satria tsy fantatra hoe afaka firy taona indray zany vo isy ny atao hoe fiadinany amboara eto Afrika ny fidirana moa zany a dia natao mirary dia mirary satria raha malala fa ao anatin'ny crise tsika tsy azo laviny zany dia eo amin'ny phase préliminaire zany dia nataonay 2000 ariary fotsiny vidim-pidirana ary ny famaranana dia 3000 ariary tiako lazaina eto koa zany fa raha misy hoe groupe misy olona maro mitambatra be da be zany a dia afaka mame misy fidirana manokana zany ho an'ireo ya Rovina moa zany ty présidente Rovina no mety ho fantatra hoe ny tirage au sort angamba ny afahana ny 3 ny fahatelo ny volana aprily zany no atao ny réunion technique zany dia io ny afatarana ny tirage au sort